Mifamotoana amin'i Jesoa Kristy anio faharoa ambin'ny folon'ny volana jolay. Raha vao tsapanao fa lavitra ianao dia bitsiho moramora amim-pitiavana sy fahatokiana ny anarako. Vavaka anankiray tena tsotra io kanefa afaka mamelona indray ny fahatsapanao ny mahy eo aho. Hopaina eo amin'izao tontolo izao hatrany ny anarako. Ampiasaina toy ny fingosoana, toy ny ozina, tonga ny an-danitra sady enona ny vokatra antsoratra izany famelezana mbava izany. Raha mibitsika moramora ny anarako amim-pitokisana ianao dia feo mamy ho an'ny sofoko izany. Ningidin'ny tena raha tsy fanahy-marikoriko dia tsy haresy ny fanambaran'ny zaza anankiray ny fahatokisany ao anatin'ny bitsibitsiny manao hoe Jesoa ny herin'ny anarako mba handraisantsika fitahiny. Izao sy anao dia mihoatra noho izay mety ho takatra ao. Asan'ny apôstôly toko faha-efatra ny andin'ny faharoa ambin'ny folo. Ao aminy no any azaho-mpamonjena, eny tsy misy eto ambanin'ny lanitra anarana hafa nomen'Andriamanitra ny olona izay azahoantsika famonjena. Jaona toko faha-enina ambin'ny folo ny andin'ny faha-efatra amby roapolo. Mandraka ankehitriny dia tsy mbola mangataka na inona noho ny anarako ianareo. Mangata dia azo ianareo mba ho feno ny hafalianareo. Amen. Jesoa